mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Valomerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity anio ity koa dia ety am-piandohana dia miarabanao ary mirary ny soanao hatrany mba hajoratra amin'ny farany tokoa ny fanarana ny tompo. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Ry Andriamanitray tompo tianay io, mbola velom-pisaorana anao izay satria avy aminao ny antom-pisianay. Misaotra ihany koa tompo manome zavatra ho anay ary irinay tokoa mba ahizara ho an'ny hafa izay tsy ho azononay ho anay irery ihany fa mba aloha rano izarana ny famonjena izay avy aminao tokoa ny tontolo rehetra misy anay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe Ampianaro anisan'ny andronay izahay. Ngamba tsy vaovao aminao izany teny izany. Amin'ny salamo 120 ny salamo 2:100 sy ny 7:100 no mamoha avoany makasika an'izay. Ny fisian'olombelona lavo dia azavina eo amin'ny fahazavany mandrakizay. Ny arivo taona eo mason'Andriamanitra dia tahaka ny fiambenana amin'ny alina anankiray izay naharitra adiny 3 na 4. Raha oharina amin'ny fotoanan'Andriamanitra dia lasa lavitra ny fiainan'ny olombelona. Ny matanjaka indrindra amin'ny olombelona dia mitovy amin'ny malemy indrindra amin'ny zava-maniry, kanefa na dia izany fiainana fohy izany aza dia feno fisasarana sy feno alahelo. Na dia ny olona laika izay tsy mino an'Andriamanitra azy dia mitomany noho ny fahafoezan'ny fiainana, indrindra fa mifanohitra amin'ny mandrakizay izay any ivelany ary fantatra izy ireo fa mandraona sy hanohy tsy misy azy izy ireo. Salamo 120 dia mametraka ny fahisaranan'ny olombelona amin'ny tontolon'ny fiainan'Andriamanitra ny olona ho mpamorona azy. Jehovah ny nofonenan'ny olona hatramin'ny taranaka faramandiby. Ny teny Hebreo hoe Maon, izany hoe toerana fonenana, dia mampiseho an'i Jehovah fialofana na fialofana ihany koa ho an'ny olony. Manakana ny fahatezerana marina Andriamanitra ary manitatra ny fahasoavany indray. Hoy ny mpanao salamo manao hoe iza ny mahalala ny herin'ny fahatezeranao, izay midika fa mbola tsy nisy nahita ny vokatry ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'ny ota, ka noho izany dia misy fanantenana ny olona izay bebaka sy azo fahendrena ho amin'ny fiainana marina. Tsy ny fahiratantsaina fotsiny no asehon'ny fahendrena amin'ny Baiboly fa ny fananjanan'Andriamanitra. Ny fahendrena ilayntsika dia ny fahafantarana ny fomba hanisa ny androntsika. Raha afaka manisa ny androntsika isika dia midika izany fa voafetra ny androntsika, ary fantatsika fa voafetra ihany izany. Ny fiainana feno fahendrena dia midika hoe miaina miaraka amin'ny fahatsiarovan-tena momba ny fandalovan'ny fiainana izay mitondra makany amin'ny finoana sy ny fankatoavana. Amin'ny alalan'ny fibebahana ihany no azahoana an'izany fahendrena izany sy ny fanomezan'Andriamanitra famelan-keloka sy fangorahana ary famindram-po. Ny olana fototra iainantsika dia tsy avy amin'ny hoe ny foronina olombelona isika fa avy amin'ny ota sy ny vokatry ny fahotana teto amin'ny tontolo misy antsika ity. Hita n'aiza n'aiza sy amin'ny olona rehetra ny vokadrazany. Misaotra an'i Jesosy anefa fa dia nisy ny fomba iray natao antsika hialana amin'ny fahasahiranan'ny olombelona. Raha tsy izany dia tsy mba hanana fanantenana mihitsy tsika. Raha tsy izany dia fahakiviana lalina no eo aminao. Ny mpamonjy no mitady fampihavanana amintsika mihitsy aza ary manolotra antsika ny lalam-pamonjena. Raha iso famonjena ho anao Kristy, ary aoka iravoravo ny fonao
fa olombonjena isika. Amen. Reny tsara indrindra zany an-danitra velom-panantenana mandrakariva ny fonay satria olombonjena izay mbola tsy tanteraka nefa izay eto fa mangataka mba ho azonao sotaritinao amin'ny tsara kokoa hatrany mba ho amin'ny fahamasinana araka ny sitraponao ka ny ratsy rehetra hiala aminay fa iroso ny amin'ny fanirianao lalina dia mba ho iray aminao izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.